vahoaka ny be fotaka velom-panantenana nahita ny folomarika Ravalomanana. Navony Pierre Lenoble nanaovana fanadadiana mahakasika ny arabola tao amin'ny HCDDED. Fitoriana napetraka ny antoka MM tany Fianaratsoa natsipy ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana any amin'ny HCC. Manoatra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ny ity arivany zoma fa 20 ny volana aprily 2024 ity. Tonga sondra ianao atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-bavao manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Milanao ny firenena dada fa tena potika zava-dehibe aminay ny fahatongavanao mahavelo-panantenana ny fijoroana tahaka izao. Sombony tamin'ny antso nataon'ireo vahoaka tao Antsohi renivohitry ny faritra Sofia izany nandritra ny fahatongavan'ny filoha Ravalomanana tany antoerana. Tato-pavaony Anjavandriamaefa sy Manora Andriamalala. Rehefa avy tany Savasy Diana Denigadona teto andrenivohitry Sofia Antsohi indray ny filoha nasionaly ny antokotiko Madagasikara sy ny délégation miaraka aminy rehefa avy namakivaky ny lalam-pirenena fahaenina iny izay mampikilay ireo mpampiasa ny lalam-pirenena. Nitsidika ny tsena teto Antsohi ny tena dia tamin'ity androany ity. Hafaliana tsy ompitratra no nandraisany vahoaka azy, enina dia somary tampoka aza ny fahatongavany. Efa ela no ny andrasana ianao Andriamatofoloha ireo vahoaka miantsoantso ny anarany. Mijaly izahay ary milanao ny Madagasikara. Salatsa-danja amin'ireny aintsony no nandraisany vahoaka azy teto Bazary be. Tafahoana indray teto ny disany manina. Não me anjouei do bom ano foi. Já baka itibungan sa hanin ko dia. Fa litsa luang angun bitini ma dia mun karya ais.
Manahelo baka zahana Dia ohatra raha vita ny lalana, vita ny dia verina ny lalana. Aza matahotra nareo fa navenjana venja raha ihany malagasy. Ary rehefa raha ihany malagasy tsitsika monety. Firaisaram-pirenena no tsika izay. Ho avy ihany aho aza matahotra. Izahay ka taminao, faly nitongavanao. Avoatra zahay fa mijaly ato, vidindraha jiaby roba. Tegna mianarana mesy tegna miangavy magnategna ny fanantenana aminazy. Ia, tegna Tena nahita zaho amin'seho aho. Tsy ohatran'izao izy tamin'izay. Tsy ohatran'izao ny zavatra misy. Lasa roba. Lalana makany ambany. Tena zava-dehibe ny fahatongavanao. Zay indrindra. Zava-dehibe. Tegna faly zahay tavianao zava-dehibe ny fahatongavanao. Resy zahay. Tegna magneky fa miandry anany voa. Tsara moa ny manamarika fa ho tanterahina eto Antsirampitso Sabotsy ny kongresy faritry ny antokotiko Madagasikara eto amin'ny faritry Sofia. Efa vonona amin'ny fikarakarana izany ireo mpitarika timma eto an-toerana. Fanaverim-panantenana ireo mponina any amin'ny tapany avaratry ny Nosindry ny fahitana sy ny firesana mivantana tamin'ny filoha Ravalomanana. Atao be fotaka dia nanentana ireo olom-pirenena mba hanara-maso ny lisitry mifidy sy soratra anarana. Ao anatin'izay lisitry mifidy izay ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara. Mbola ny zavandrema efa sy manora Andriamalala hatrany. Nafana ny fandraisan'ny vahoaka teto be fotaka ny filomarika Ravalomanana. Efa ela no nandrasan'ny vahoaka azy. Rakotr'olona tampoka teo ny arabe namakivaky ny tanàna. Tsy nandalo fotsiny anefa ny filomarika Ravalomanana fanametraka hafatra ho azy ireo. Nanome ny toromarika any amin'ny tokony andraisan'izy ireo andraikitra fa indrindra ny fanaraha-maso ny anarana ao anaty lisitry mifidy. Ny tsapa dia efa sasa miandry ny fiverenan'ity filoha teo aloha ity eo amin'ny fitondrana ny vahoaka noho ny fahasaranana manjo azy ireo. Miverenana tady dia amboary ny lalana mijaly izay fa tsy misy mihaino ny fitarananay. Io no antso nataon'ireo mpampiasa lalam-pirenena fahenina sy ireo mponina manamborona izay lalam-pirenena izay. Mbola ny zavandrema efa sy manora Andriamalala.
toy izao ny fijalian'ireo mpampiasa ny lalam-pirenena fahaenina noho ny faratsin-dalana. Tsy mifidy fa na fiarabe na fiarakely, eny fa na dia irony fiara tsy mataho-dalana irony aza dia sahirana tanteraka. Ity hitantsika amin'ny sary ity izao nivadika noho ny faratsin-dalana. Voatery manorom-ponenana kely eto ny mpamily sy ny mpanampy azy mandra-pahatonga izay hamonjy azy ireo efa 2 andro izay. Valotasina voana soka. Nandeha faty zay dia nanao marsarera. Dia voanao marsarera zay dia latsaka anakany an-davaka. Dia to dia nidaboka anakao. Tsy tafahetsika tsony. Divera ny tana oetinay. Nisy simba ihany dia nisy tsy simba satria misy an'io rano io dia lona rano tao le izy. Matetika. Voaingana fa tamin'izay ny alavany nisy ary mampisaraka ny Sofias Boyenery misy camion manao ohatr'izao koa. Atsy aloha afaka 3 km eto nareo dia nisy nidofotra koa tao. Fahatatiko izao le manamboatra tôbila dia fanolon'ny etan'olona simba. Fomba nalànan'io na sotomina camion na kanan'ny ireo kolasy sasasasan'ireo. Mbola mandoha vola koa nefa zany fa tsy vitan'ny hoe resaka fotsy atetany mba leo mba hilatsaka dia 8 eo valiny fitondrana. Zay tena maniry anazy zay. Izy namboatra lalana taty voalohany dia raha tsy verina izy tsy vita tsony koa ty mizaly zay. Io mba fivelomana eny nefa dia zao no mahazo anay. Miverena dada dia amboariny ny lalana fa mijaly izahay ireo mpamily sendra ny Filomary Karavalomanana tamin'ity lalam-pirenena fahaenina ity. Jala ty manakory. Aon. Ty milay karakara kely. Dai Bakano tata. Ele na jerande lalana wa zao e. Makasih ke. Dayo. Tes ramen socok. Ele na jeranja. Metraika mivantana amin'ny fiainana imponina manamorona ity lalam-pirenena fahaenina ity ihany koa ny faratsin-dalana hoy ireo mponina. Isan'izany ny teto maro mandihy tanàna nandalova ny Filomary Karavalomanana. Tamin'ny teo aloha milamina. Avy eo amin'izay ilay fiainanay mijaly. Tsy tindrinay. Matsiaro izy zay hatramin'izao. Fa rako tsy miverina akory eto. Fa ty verenany. Aman'izay. Hafaly moa ny vahoaka nahita azy ary manantena indray ny fiverenany eo amin'ny fitondrana. Tsy ahivina hatrany fa anisan'ireo lalam-pirenena namboarin'ny Filomary Karavalomanana ity lalam-pirenena fahaenina ity tamin'ny fotoana nitondrany. Tsy nisy fikojakojana intsony izany rehefa nisy ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 ary mandrakity ny androany mbola toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny zava-misy. Raha izay ny vaovao tany amin'ny tapany avaratry ny nosy iny dia ho any atsimo nosy indray isika niakapeo manona ny kajikajy alabato mety hitranga ny KMMR na ny komity manohana any Mary Karavalomanana ny Toliara. Maro loatra ny endrika mety hahatonga an'izany io izy ireo ka miantso ny tompon'andraikitra mba andrainy andraikiny fa efa tsy ekena intsony ny zava-misy araka izao fanadihana nataony avitra Sondrabe sy rindra tsara ny Mateo Prince izao. Tsy mifahatombanana maro ihany koa no hitany amin'ny fokontany maro any Toliara, isan'izany ny AOB Sasady, ny ena koa no voasoratra anarana ao anaty lisitra. 900 tamin'ny taona 2012, ny ena ho 470 ho an'ity taona ity. Nisy ny lisitra fanampiny izay nomen'ny CENI kanefa mbola maro ny tsy fahatombanana hita anatin'izany. Ty lista adikivy ty dia lazaiko amintsika zany fa tsisy raha manjary anatin'ity ato. Ity liste d'additif ty zany dia eo amin'ny 684 ny voasoratra ato. Dia amin'ity 684 ty ny 22 amin'ity hany no anatin'ny fokotany. No olo ao anatin'ny fokotany be sasady. Fa ny ankamaroany ty ato amin'ity ato mbola misy maty koa, misy maty M ato. Dia misy 22 olo ao anatin'ny fokotany ao. Fa any amin'ny 656 dia olo tsy hita ao anatin'ny fokotany fa olo aty amin'ny district Toliara 1 voasoratra aty zany mbola soraty koa any amin'ny be sasady. Misy olo baka Sakarady, misy olo baka Morombe, zany aby ny hita ato Kazoava. Tsy vitany hoe raha ty tsy manjary avao. Maro tsy mbola tsy tafiditsy anatiny ato nefa recensé. Fa ny doublon koa toa dia mbola misy ihany. Io zao atoroko anareo fa ty zany amin'ity raiky boky bevata toy nanavoazana nateraka amin'ny disque fidianana raha atoroko anareo angamba dia io nesy. Exemple raiky io fa raha ty maro biby ka tsy ho vitatsika. Io nesy io zany voasoratsato zany miaraka amin'ilay ray aman-dreny. Jerentsika avao koa amin'ity additif ty amin'ny fokotany be sasavy ihany
amin'ny fokotany Besasavy hany io additif io jereo avokoa fa io le nesy samy miafara amin'ny 732 le numéro karapanondro jereo avokoa ty ato nesy miafara amin'ny 732 avao koa numéro karapanondro fa aloaloha toy zany dia aloaloany somary novainy zareo le raiky toy zany misy anarany ray aman-dreny ny ray toy tsy nasina anarany ray aman-dreny. Aina nisy ny fangalaram-bato indray any amin'ny tapany atsimo iny hoy hatran'ny fanazavana. Hitatsika fa tsy fiable le logiciel zay namboarina io satria hitao daholo le fosika rehetrarehetra zay natao. Raha tanatin'ny logiciel io ara-dalàna tsy tokony impody zao raha iabiaby zao. Tokony ho hita raha ohatra logiciel tsy mahavandy fa logiciel truqué io amin'ny fomba kory io zany ny résultat élection tsy ho truqué ohatran'izao tsy possible zany logiciel zany ane tena mba ingénieur mahafantatra tsara manahoana ny fipetraka ny résultat 1 plus 1 fait égal 6 zay zavatra hitranga eo tsy logique satria tsika zany miara mahitsy fa hoe misy 1024 fokotany miforona anatin'ny province nucléaire fa manino no province nucléaire avao sady dege ve zany olo atyka atoy avao to fangalaram-bato isanandro nanovana fangalaram-bato ty pilara ty tamin'ny 2018 fangalaram-bato mahatsiravina mihitsy de mbola zay koa ve mijery zay amin'ny faratany hafa io fa tsisy nanovana an'izany fokotany vaovao zany fa manino misy fokotany tsy fantam-piaviana 1024 miato anatin'ny faratany nucléaire zay aty ve zany gege mare sasanana zany ka aty nareo no hangalaty mialatsiny fa tsisy hanaiky an'izany tsony tsisy hanaiky an'izany fa de mampitanjina zay fa mba ataovy madio le lalao fa manjany vadika raha hafa la ohatsy ka lalao maloto ho zao no hanaovantsika azy eto Madagasikara fa zao mieritseritsy bureau de vote angamba izy io fa tsy fokotany satria fanaovana fokotany zany tsy raha mora fanaovana fokotany vaovao zany fa mino fa bureau de vote io fa mody fokotany nolazany zareo azy hoe mety miakatra zany amin'io 1024 ny bureau de vote aty amin'ny faritany nucléaire. Voaporova ankehitriny fa tsy misy fahavononana ny fanavaozana ny lisam-pifidianana. Manangasanga ny alabato toy ny tamin'ny fifidianana 2012 raha ny fitantaran'ny olom-pirenena maro mikasika ny lisam-pifidianana vonjomaikana voakan'ny CENI. Fa tsy tondra ho any amin'ny fifidianana madio sy mangarahara areken'ny rehetra raha ny fomba fikirakirana ny fifidianana amin'izao fotoana izao hoe nambarany mpandrindra nasionaly ny antoko HVM ilay andraikitry ny fanjakana mihitsy no manahirana malona ny fifidianana hoy ny fanazavana. Germain Mejanary sy mbola avatsara. Raha mpitondra sy fitondrana ny omana anao fifidianana efa tsara rafitra atra amin'ny vola hoentina manatanteraka izany. Io no nambarany filohan'ny mpanjakana teo aloha Andriamatoa Rivrakotovao raha nyresaka momba ny fanomanana ny fifidianana amin'izao fotoana. Mpitondra fanjakana manao fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana ihany anefa no hita manoloana izao olana hatrehan'ny firenena izao. Izy moa milaza hoe tokony tory zay mahita ny fokotanin'ny foronina tena marina zany. Aloha toriana amin'izay raha olona raha ohatra misy ny porofo satria viraviran'zareo ny firenena. Ary taona 2024 zany nanahirana be fatritsika zary teto amin'ny firenena fa niezaka zay mampitondra anay sady tsy nitongilana nijoro ary nampandeha tsara ny arak'izay azo atao ny fifidianana zany ve nomitranga amin'izao fotoana zao to fanjakana lasa manao propagande ny hitanao fa tsy fanjakana mikarakara ny fifidianana ny hitanao hita taratra be zany eo amin'ny CENI zay miandry ny baika veriko ny mandeha ity za de miandry ny CENI amoaka ny tetiandro momba ny fifidianana nireo mera sy ny mpanolotsaina ny tanàna satria zay ny ara-dalàna zay maninona ny CENI anjara ny fitondram-panjakana rehefa aveo mamaly fa ny CENI tsy miteny inona amin'izany dia manam-porofo fa miandro baika fotsiny CENI efa tsy manana an'izay finiavana zay hoe ity ny ara-dalàna io ny lalàna tapitra mandany olon'ireo dia mazava fa mamita iraka fotsiny ny CENI porofony zany ny tsy fahafahany manery ny gouvernemanta amin'ny tokony amoahana ny datim-pifidianana tsy ny fifidianana ho filohan'ny repoblika ihany fa ny any be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ihany koa. Na ny fikarakarana an'io resaka reo fonto io fotsiny ary rehefa nitenenana meloha fa tao anatin'ny kototoa ny amena ohatra zavatra tonga tapika zany fa na inina ve inona ny tanjona atao lasa mampametraka fanontaniana satria fitondram-panjakana ny eo amin'ny lohanao tsy tokony ho zavatra kototoa zany tsy loza voajanahary eo akory ka hoe tsy nampozina
hitatsiatarary zany na mivola apetraka ikarakarana zany ary ny fomba nandrafetana andreo listreo zay mampantany tena manahirana zao mihaino ny vice président ny CNI hoe nanahoana lay jugement noentin'ny fitonam-panjakana am'ireo olona naovana karapanondro reo de eo any ministère de l'intérieur nareo manontany an'izany nefa narotsy anaty lisy mpividana hitanareo am'izany fa misy resaka manahirana ihany ataon'ilay mpikarakara ny fividanana raha mba hoe ny teo aloha ny resahana zay tsy tonga lafatra fa ohatra ny vola ikarakarana zany dia ny volana jona 7 zany hoe tanatin'ny session 7 dia efa napetraka hoe reto ny enti-manana ikarakarana fividanana ny tsy ampy le izy tamin'izany dia efa nakany amin'ireo mpamatsy vola hoe reto mba fanampiana dia davinay aminareo na ara-pitaovana io na ara-boly io na ara-encadrement technique io inona ny azonareo atao raha isika zao vao andeha ikarakarana zany mino fa tena tara kosa aloha zany oety ny ilazana fa tsy ny ataon'ny fanjakana ho vaindohan-draraha ny fikarakarana fividanana ny hita hoy rivirakoto vao dia tsy nametraka ny fividianana olo ara-pahamehana mihitsy ity fitondram-panjakana ity maresaresa ny olo-pirenena amin'ny fanamarinana ny anarany ao anatin'ny lesy-pifidianana eny anivony fokotany sasantsasany mbola tsy ampy ny ampahefatry ny mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisitra no nanao izany teny anivony fokotany Ambojatovo zava-dehibe ka tsy tokony atao ambanjavatra ny fandehanana eny anivony fokotany manamarina ny anarana tsy afaka anio safidiny mihitsy ny olo-pirenena iray raha toa ka tsy mitovy ny voasoratra ao anatin'ny lesy-pifidianana sy ny karapanondro pirenena angamba sy fanadidina nataony onjalalaina raha nefa manana sy mbola afatsara anisan'ny nahavita mifandratana anarana anaty lisy-pifidianana ary manana ny sosy manamarina izany ity raim-pianakaviana iray ity nefa tsy tafiditra ao anatin'ny lisitry mifidy tonga eny anivon'ny fokotany Ambojatovo izy ireny no tsy tafiditra ao anatin'ny lisitra tamin'izy dimy mianaka izay samy nanoratra ny anarany avokoa fa adisona avy amin'ny CNI mahatonga ny tranga tahaka izao fa tsy avy amin'ny fokotany ka tokony hanova fomba fiasana avy eo anivon'ity rafitra misana ny fifidianana ity zony olo-pirenena maneho ny safidiny amin'ny alalan'ny fifidianana ka tokony hanao izay sitrahany izay zony izay ny CNI maha olo-pirenena zoko mifidy tsy mety eo zany amin'izao roso fotoa zao nanamarina ny anarako sy ny rehetrarehetra kanefa dia nanao an'ity taratasy ty zany preuve conviction tanteraka mihitsy fa voasoratra tonga tany an-trano reo mbaesa sy fidy sy ny nama zany kanjo no mitonga atao fokotany zany tsy misoratra ato ny anarako sanatria izany hoe olona vezo za aloha mataoko sy mino valeur fokotany fa mahay miasa sy rehetrarehetra izy fa tsy haiko natany amin'ny CNI manao saisie à l'aveugle nanisa ny injehana amin'ilay voloazo amin'ilay karama ka ilaina professionnalité mihitsy ny zavatra atao sy maty fa sy ny rehetrarehetra fa satria tsindra vola mahoaka nanaovanoa isa nanao réclamation afaka zoko mizoka ary ataoko totoafina atao mifokotanyka mpifidy manodidina ny 200 mahery amin'ireo 970 voasoratra anarana anaty lisy-pifidianana no efa tonga nanamarina ny anarany teny amin'ny fokotany Ambojatovo amin'ny anarana ny tena ahitana fahadisoana betsaka indrindra ony avy eo anivon'ny fokotany tonga izy dia manamarina mihitsy hatramin'ny momba azo rehetrarehetra dia eo nahitana an'ilay misy diso ty dia ahitsy sy melo tapitra zany le mpanamarinana anarany eto 31 mai indray le olona tsy tafiditra mihitsy no hatramin'ny 31 mai dia mbola tsy tafiditra tsy ny an'ny fokotany Ambojatovo ihany no ahitana ity farisarisan'ny olo-pirenena manamarina ny anarany anaty lisy-pifidianana ity fa saika manerina ireo fokotany rehetra manerina andrenivohitra mihitsy zava-dehibe ny fandehanana manamarina ny anarana eny amin'ny fokotany ahafahana manitsy raha sendra misy diso ao anatin'ny lisitra navoaka ny CNI tsy afaka ny andeha hifidy mihitsy ny olo-pirenena iray raha toa ka samihafa ny voasoratra ao anatin'ny lisitra mifidy sy ny karapanondro mbola manana hatramin'ny 9 eo avy izao moa ny olona anaovana izany eny anivon'ny fokotany izao kosa raha isika dia andeha hoarantsika ato anatin'ity fanadidina manaraka ity ny fiteny fandarana miara-manonja nataony avitra Sondrabe sy Andry Rakoto Marala any amin'ny solombavam-bahoaka no mifantoka ny sainy rehetra ny rome zao no ivory izy ireo anitsy ny teti-bolam-panjakana io no miantoka ny mety sy ny fifidianana tsy amin'ity taona ity hoy tantaratra eo ny tena fahavononan'ny fitondram-panjakana natanteraka ny fifidianana raha 45 milliards d'ariary ohatra ny teti-bola hiatrehana fifidianana sorabola ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana omena CNI hatreto tsy maintsy anaovana fantsiny io raha te hiatrika fifidianana tsika ka ahavitana fifidianana tsara
zay tena eritrerentsika efatra ho amin'ny fifidianana tokony atao telo nge fomba fitenitsika azy fa efatra lizy fiodinana voalohany sy fiodinana faharoa tsy maintsy homaniny zany amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ary amin'ny fifidianana kominaly dia be ny tanàna miaraka amin'ny fifidianana mpanolotsaina na municipale ao a misy atoko anana candidat misy député mety rotsaka normal izy raha iady amin'io ka tsy maintsy diniany zany ny texte no milaza fa tokony anaova fifidianantsika be ny tanàna satria tapitra mandaha sy filohan'ny repoblika ahoany zany zany fotsiny de mendrika hodiniana rina ampy ve io 45 milliards d'ariary io hatram'izao le bailleur de fonds le PTI fa tsy mbola mamaly an'le basket fond dikan'izay tsy maintsy mankandraikitraikana le fitondram-panjakana hanoratra vola vaovao hanitsy an'izay voaresaka ohatra fotsiny zany raisiko zany tsy maintsy hifampanontany ny solombavamaoka fa ahoana tsy mandeha ny carte fanilonay zany mbola adevitra be zanyko tonga hatrao amin'ny assemblée nationale mihitsy ake le crise fanakay zany vola tsy fatatsika satria ity rina no fifanatrehana everina fa zava-dehibe satria efa andinihana no avy fifidianana ho avy eo amin'ny desambra indray vao misy session ordinaire manaraka an'izany fotoanandro zany efa azo everina fa mazavazava ny tendance efa zavatra fa nyresaka raha tsisy alabato ka zao tsika mieritreritra so de mitetitetika anao visioconférence hafahafa eo fa anao andeha ny fifanatrehana ary zay naritsika amin'ity gouvernement sy ny assemblée nationale ity ka tena andrasatsika zany andrasatsika zany feverintsika fa tsy manana moyen ahafahana mitady visioconférence zany ny fitondram-panjakana raha ohatra ka tena vonina hiatrika sy ametraka n'le hoe ty lapan'ny démocratie fa zao na zany na zany tsika mila maily foana amin'ny tontolo mpifidiana no resana nandritry ny fandarana ihany koa no mikasika ireo fampanantenana tsy misy tanteraka anoho ny tsy fisiany vina sy ny fipetrahany amin'ny tany fa maniditsidina fotsiny ihany fa nivoaka omaly kosa ny didim-pitsarana mahakasika ny fitoriana napetraky ny antoko MMM tany amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana any Fianaratsoa natsipony tribunal administratif any antoerana ho any amin'ny HCC indray nefa ny fitsarana ny taratasy fitoriana napetraky ity antoko politika ity mahakasika indrindra ny fanohitotohinana ny fahafahana maneho hevitra ara-politika sy mivory ankalalana onjalalaina raha naivomanana sy mbola afatsara no lavin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana tany Fianaratsoa ny fitoriana napetraky ny antoko malagasy miaramiainga na ny MMM mahakasika ny tsy namelany ity antoko politika ity anatanteraka fivoriana atao amin'ny toeran'olon-tsotra tany amin'ny commune Imito ny lehiben'ny distrika nanaka n'ity hetsika ity tamin'izany fanohitohinana tanteraka ny fahafahana maneho hevitra sy mivory izay zo fototra mahaolona mifanakatsakana nataon'ny fanjakana toy izao misy mizana tsindrinily eo amin'ny fampiarana ilay naoty navoaka ministry ny atany mahakasika ny tsy fahafahana maneho hevitra politika ny Akalamanjana nivoaka omaly ny didim-pitsarana mahakasika ny fitoriana napetraky ny antoko MMM araka ny didiny mivoaka dia tokony any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC ity antoko politika ity no ametraka fitoriana fa tsy ananivo ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana ny Fianaratsoa pieritreritra ihany ny votoatan'ilay didy izay navoaka ny fitsarana omaly fandipatra araka ny lazaina teo any azy teo amin'ny zavatra misoratra ao amin'ny lalam-panorenana sy ny zavatra misoratra anatin'ny lalàna mahakasika ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tokony ny ato aloha le raharaha dia nalefa izy io teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mba andinihan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mahakasika an'izy io ary amin'ny procédure rehefa ohatran'ireny dia rehefa voarainy fitsarana avo le fitoriana dia mangataka ny hevitra izay olona voakasika anatin'izy io izy dia tokony mamoaka didy izy izay vao tohizana le raharaha eo anivon'ilay fitsarana ny aingany le fitoriana ka raha ny fahitana ihanazy zany dia tokony ny ato izy io dia nalefa tany amin'ny HCC nefa nagaga tamin'ity fa non seulement tsy nahatony zareo le izy fa indrindrindrindra izy milaza aveo hoe alefaso any amin'ny HCC le fitoriana aveo mahakasika an'io nilaza ihany koa ny avy amin'ity antoko ity fa tsy misy antony tokony tsy hafana miroso amin'ny fanatsarana ny lalam-pifidianana ary mbola tsy tara amin'ny firosona amin'izany amin'izao fotoana izao tokony tsy maintsy irosona ihany koa ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity
Aton'izay vaovao izay hatrany dia tafapetraka ny antokotiko Madagasikara androany teny amin'ny filan-kevim-panjakana na ny conseil d'état tetsy Anosy ny fangatahana fanafoanana ilay fanapahan-kevitra nivoaka nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta tamin'ny alalan'ny ministry ny Atany izay milaza fa tsy azo atao ny manao hetsika ara-politika ivelan'ny trano. Miandry ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avy momba lalam-panorenana kosa ny antokotiko Madagasikara. Ravirazafa Mahina sy Tahirinena. Mihokevitra amin'ny fisian'ny fandikan-dalàna ataon'ny olona fitondrana avokoa ireo mpanao politika avy amin'ny fanoherana, kajikajy maloto amin'ny fifidianana, tahotry ny herin'ny fanoherana, tsy fahatokisa-tena no anisan'ny mampikofoka mafy ny mpitondra ankehitriny sy ireo manodidina azy, mandray fanapahan-kevitra sy ampiheverana. Lasibatra amin'izany ny antoko politika rehetra, ankoatra ireo manohana mpitondra izay malalaka amin'ny fanaovana hetsika politika sy fanaovana lanonana miaraka amina mpanakanto. Isan'ireo antoko politika tratry ny teritery sy ny raha matahora amin'ny alalan'ireo mpitandro filaminana antiako Madagasikara. Vohitsakitsaka ny zo, betsaka ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna raha mahakasika ilay fanapahan-kevitry ny gouvernemanta izay mametra ny fanaovana hetsika ara-politika ivelan'ny trano. Izay ny antony no nametrahana anty requête afahana manangataka fanafoanana an'izany fanapahan-kevitra izay niraisana teo anivon'ny gouvernemanta izany. Aminay dia misy tsy fanarahana ny lampanorenana, misy ny tsy fanarahana ny fifanarahana iraisam-pirenena izay nankatoavy Madagasikara, misy ny tsy fanarahana ny lalàna mifeny antoko politika, ary misy ny tsy fanarahana ny andinin-tsasatsasany amin'ilay lalàna 2024 tsipika ohatraohatra valo mahakasika ny lalàna mifeny fifidianana. Ny ao anaty rahatsetry misy ozy teo ny tsy fanarahana lampanorenana dia misy zany ilay question préjudicielle mikasika ny ataontsika hoe exception d'inconstitutionnalité amin'ny lalàna dia azo ny teny conseil d'état atao tsara ny mitondra zany raha zany eo anivon'ny ACC. Izy zany no misaisira ny ACC dia mijery an'izay exception d'inconstitutionnalité an'io fanapahan-kevitra io zay dia manafoana ny fanapahan-kevitra rehefa hitany zareo fa mitombona ny fangatahana izay natao. Omaly nandritra ny ora fiasan'ny mpiasa teo anivon'ny filan-kevim-panjakana no tokony efa tafapetraka ny taratasy fanafoanana ilay fanapahan-kevitra saingy narirarira ny tompony andraikitra ny solotena ny antoko. Nanaovana fanadihadiana mahakasika ny fitantanana ara-bola tena anivon'ny direction générale de l'inspection générale de l'État androany ny filohan'ny HCDDED teo aloha Andriamatoa Navony Pierre Lenoble sy ny mpiara-miasa aminy. Mety misy ifandraisany amin'ny fanehoan-kevitra politika nataony tamin'ny alalan'ity rafitra miaro ny demokrasia sy ny tany tandalàna ity izao fiampiantsoana azy izao raha ny angom-baovana ataony Onjalalaina Ranaivomanana sy mbola avatsara. Mety misy fifandraisany amin'ny fanehoan-kevitra politika nataony filohan'ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny tany tandalàna na ny HCDDED Navony Pierre Lenoble ny fampiantsoana azy tany amin'ny direction générale de l'inspection générale de l'État androany. Maro ny tompona ndraiky mpanjakana mila anaovana fanadihadiana mahakasika ny vizotry ny asa sy ny fitantanana ara-bola fa tsy tokony ny HCDDED ihany no anaovana izany fanadihadiana izany. Tsy misy ahina ho nisy fanodikodinam-bola teo anivon'ity rafitra ity ho ny filony satria nantetim-bola nampiasainy izay mitentona 2 miliara sy 700 tapitrisa ariary azy tsy ampy ny atrehana ny asa. Ny vola ampiasainy, ny olona ampiasainy, ny famoaham-bola ataony HCDDED zay le izy zay. Tsisy olana anakely aza le izy satria hitanareo fa vola HCDDED vola kely tsy afaka anaovana zavatra hafa mihitsiny. Indraindray za tsy ampy aza le izy mandritra ny taona. Marobe ny tokony hanaovana ohatr'izao fa maninona za ihany. Mpieriseritra voantso daholo ny staff. Ouais. Io zao rapporteur général voantso, SE voantso, DAF voantso, comptabilité voantso. Andrasana ny valin'ny fanadihadiana natao tamin'ireo tompona andraikitra rehetra ny asa teo anivon'ny HCDDED nandritra izay 5 taona izay. Raha tsy ahivana dia natsahatra tamin'ny asa ny 13 Martsa lasa teo ny filohan'ny tantana ity rafitra ity ka ny sekretera mpanatanteraka indray no misana fampandehanan-draharaha amin'izao fotoana izao. Manodidina ny 10 miliara ariary mahery ny vola any amin'ny banky no igazany sapan-draharaha iray eo anivon'ny Bianco izay manenjika ireo fananana azo avy amin'ny tsy ara-dalàna noho ny kolikoly. Fantatra fa dia fiara 220 no efa voageja ary misy orinasa no efa nandraisana fepetra ihany koa. Tsy misy ambony lalàna eto Madagasikara hoy nambaran'ny tompony andraikitra na ireo fananana mivoaka any ivelany amin'ny tsy ara-dalàna aza dia tsy maintsy enjehana raha ny lalàna. Ravirazafa Mahina sy Tahirinena.
tsy voatery olombelona no enjeny arahina ny agence de recouvrement des avoirs illicites manaraka dingana maro anefa ny fanaitetiana vao afaka mangeja vozy maika fananan'olona atonany amin'ny banky izy ireo misy ihany koa ny atotan-kevitra ilaina avy any amin'ny ambaratonga pitsarana vao afaka miroso amin'ny fanagazana ny arahi tsy afaka miasirery ihany keo anefa ity sampandra ity fa mifandray akaiky amin'ireo mpanatanteraka baiko toy ny vaditany fiarakodiana olona zay voenjika amin'ny resaka fanaovana kolikoly na fanodikodonana volam-panjakana misy ihany koa ny vola mipetraka any amin'ny banky isan-karazany zay efa voageja amin'izao fotoana izao akoatran'izay mety ho fananana satria ty resaka hoe avoir illicite na hoe fananana azo amin'ny tsy ara-dalàna ty dia zay mety ho endrika fananana rehetrarehetra zany azo tamin'ny fanatanterahana ny eloka antsoina hoe kolikoly na ny miraleta amin'ny kolikoly na ny fanodikodonam-bolam-panjakana na ihany koa ny famotsim-bola sy ny famatsiam-bola ny fampiororona mirotsaka ao anaty kitapom-bolam-panjakana ireo vola azo ny ireo fananana voageja ireo raha vao marina fa tena nisy kolikoly na voasarinitra ilay olona tompony misy ihany koa ireo miverina amin'ilay voaroroy raha toka tsy meloka ilay olona any amin'ny 5 milliards 720 millions provisoire zay no efa chiffre fantatra fa amin'ireo compte marobe zany voageja any amin'ny banky isan-karazany ny fiarakodia indray efa misy any amin'ny 2.20 amin'ny zato amin'izao fotoana zao amin'ireo olona nanatanteraka an'le eloka zany dia misy fananana orinasa amin'izao fotoana zao efa voageja ihany koa dia efa misy ihany koa ny didy pitsarana zay manome alalana anay anao la vente an'izany mila tsaraina lalàna eto Madagasikara ary amitoviana amin'ny lalàna iraisam-pirenena izay anakataovintsika ho ny tompony andraikitry ny arahi indrindra amin'ny fanomezana fahefana malalaka ireo rafitra samihafa miady amin'ny kolikoly amin'ny fanatanterahana ny asany ezaka mbola tokony atao ihany koa ny fanenjehana ireo olona manao kolikoly ka mandefa ny vola azo avy amin'izany ivelan'ny Madagasikara fa tatoato dia miverina arenany isam-baravarana mihitsy manerana any Madagasikara ny fatapanjiro noho ny tsy fisiana solika ny voalaza fa anton'izay délestage mampikaikaika izay malona izany dia mila mitondra fanazavana mahakasika ny tsy fahafahana mampiasa ny solika mavesatra izay trandrahany orinasa Madagasikara Oil ny fanjakana malagasy ho ny paitokarena Jean-Jacques Ratsetson misy zavatra betsaka tsy mazava momba izay fitrandrahana izay ho ny fanazavana antanteriny Germain Menjanary sy mbola afa-tsara olana goavana atrehany orinasa jirama amin'izao ny resaka solika manana antsimiroro nefa i Madagasikara izay trandrahany orinasa Madagasikara Oil raha ny vaovao dia tehirizin'ny fanjakana fotsiny ny solika mavesatra voatrandraka ao Tsimiroro io mila mitondra fanazavana makasika izany ny fanjakana hoy ny paitokarena Jean-Jacques Ratsetson tsy mitovy ny resaka ataon'ny fanjakana sy ny resaka ataon'ny Madagasikara Oil nisy planina natao tany am-bolany hoe fifanarahana ty fifanarahana io no miteny hoe manomboka manao fitrandrahana ny Madagasikara Oil ohatrany hoe manao plan engagement miteny hoe amin'izao taona zao zao ny vokatra ao amin'izao taona zao fotoana zao tokony isy zao ny vokatra ao sy ny sisa taty afara nefa ny menomenona Madagasikara Oil hoe zay mamokatra ozy tsy raisin'ny fanjakana le vokatra fa stokena mamokatra izy zany dia stokena mamokatra izy dia stokena ka raha ianao hoe tompona orinasa ianao tsisy mividy ny vokatra ao dia inona ny zavatra mitrano tsatrina ianao fantaniana zany apetraka amin'ny fanjakana no afaka mamaly an'io maninona tsy niraisinareo ny vokatra nataon'ny Madagasikara Oil satria aty aoriana izy mora amin'ny fanjakana no miteny hoe kary zareo tsy nanaraka an'le planina ohatra hoe tokony hamokatra zao taona izy tsy vita ntsony namokatra an'le izy dia ny andaniny indray no teny raha ohatra nalainareo ny vokatra hatramin'izay vitanay io fa le izy mamokatra zay dia tsisy maka dia mitobaka le stock dia amokatra ho an'ny stock fa izay dia mazava ho azy fa rehefa mandeha 2 taona 3 taona efa taona tsy afaka hamokatra ntsony satria mamokatra ho an'ny stock ankoatra ny tombotsoa azony jirama dia misy fiantraikany hafa ara-toekarena ny firosoany Madagasikara amin'ny fampiasana ny solika voatrandraka ao Tsimiroro ho hatrany ny fanazavana tokony olo nampiasain'ny fanjakana dia tsy manafatra any ivelantsika dia efa manao ekonomia na devise tsika
zavatra resaka bon sens fotsiny fa tsy mila hoe nanao Harvard na université any États-Unis vao mafamahazo an'izany. Zavatra tokony atao voalohany aloha zay vitany io aloha tokony atao zay tsy vitany ihany no afarana avy velany. Fa eto tsy mazava le izy satria tsy mampiasa an'le huile lourde ao mihitsy isika. Fa tsy hoe ny jirama fotsiny nge. Raha mahavita mihoatra ny jirama ve le izy dia oferana hoe zay moa zay ilainy jirama ihany no ataony Madagascar. Raha vitany mihitsy mandondraka Madagascar ray manontolo ho an'ny tomobile sy rehetrarehetra eto Madagascar dia afaka atao le izy dia tsy manafatra amin'ny velany intsony aloha tsika. Zay nge zavatra lehibe amin'izay fotoan'izay. Tsy misy devis tsika anafarana pétrole, anafarana huile lourde satria io mavesatra any amin'ny compte-ny devis mpanjakana. Tsy ampy na tsy misy ny finiavan'ny fanjakana malagasy. Mila politika mifandraika amin'ny fahaleovantena ara-toe-karena i Madagasikara amin'izao fotoana. Ny tsy fisian'izany no mahatonga ny krizy eto amintsika ka miteraka fahasahiranana sy fahasemporana ho an'ireo orinasa-mpanjakana. Fa tsy misy tanteraka ny mpitondra fanjakana ireo fangatana napetraky ny syndicat-ny mpiasa mivondrona ao anatin'ny SSM tamin'ny herintaona ary mbola itoy amin'ity taona ity. Tsy azo ianterana ihany koa nefa ny lalàna mifehy ny asa ary manana ny syndicat fa hoarirarirana ny fanjakana hatrany izy ireo. Ravirazafa-mahina sy Tahirinena. Misy fanjakana tsara tantana ve eto Madagasikara? Taratry ny tsy fahaiza-mitantana ny zava-misy ankehitriny ny syndicat-ny mpiasa SMM. Manambola afaka narenana ity sehatra ity ny fanjakana saingany amin'ny tsy tokony ho izy no ampiasaina ny vola. Tokony hovaina ny fomba fitantana ny raharaham-panjakana. Fa itsika mahita fa misy vola ohatry ny arina eny ambaravarakely mamelona concessionnaire ny fanjakana malagasy. Tsy hoe miady amin'ny concessionnaire akory sanatry ny vava fa raha ny vola lany amin'ny fividianana tomobile 4x4 vaovao be entina paritaka etsy roa zany dia hita fa misy vola ihany ny fanjakana. Na ihany koa amin'ny lanilaniana amin'ireny fanaovana fety isan-karazany ireny dia misy vola ihany ny fanjakana. Na ihany koa lanilaniana amin'ny resaka carburant izay efa hitenenanay foana dia misy vola ihany ny fanjakana. Angena kokoa ny famalina ataon'ny tompony ndraiky mpanjakana raha orinasa vahiny no mitaraina eto amintsika ary mitarazoka ny fitadiavam-baolana raha orinasa malagasy. Marobe anefa ireo tokony vofeny lalàn'ny asa eto Madagasikara. Tsy azo anteherana nefa ary mampanaiza ny mety sy andiniana izany ao anatin'ny fivoriana ara-potoan'ny anteny miaram-pirenena manaraka eo. Ny lalàna feny asa amin'izao izay efa tamin'ny taona 4 ary ny taona 2015 no nahavoazana farany. Milamina loatra le fitondram-panjakana rehefa resaka mpiasa no resahana satria code du travail io ny fitaovana iasantsika na ny mpampiasa na itsika mpiasa. Io ny tena fitaovana iainantsika isan'andro iadivantsika ny zontsika satria zay ny ijoron'ny syndicat miaro ny zon'ny mpiasa eo anivony sy ny sehatry ny eo amin'ny firenena dia nefa ntsika mpiasa mangataka ny fanovana sy ny fanatsarana tsisy miraharaha. Dia io zao teneniko izay hoe efa taona nandritra ny efa taona zany mivory foana isaky ny ataoko hoe farafahelany dia isaky ny 3 volana atao hoe mba mikasika ny resaka code du travail nefa dia zao averina indray. Itony rameo avy zao ny fitakina ny fanajana zony mpiasa ho an'ny SMM araky ny vaovao farany nahazo antso antaribitany amin'ny préfet ny filohan'ity syndicat ity fa tsy mahazo manao ny hetsika amin'io alatsinain'io. Namaly kosa ny SMM fa tsy maintsy irosona ny diabe izay efa kasaina atao amin'io ray me io ny fety ny asa raha teo. Fatao anatin'ny 12 taona katroka izay miasa irana ny malagasy mahatsiaro toena ho toy ny valala voatango ny malagasy manona ny fasasarana namiatra amin'izao fotoana izao. Germain Menjanary sy mbola afa-tsara. Ny tena fiainam-bahoaka miainga amin'ny fambolena no tsy hitan'ny fanjakana koa tsy mahagaga raha miaraka sahirana ny malagasy rehetra. Io no nambara ny ity raim-pianakaviana iray ity raha nitondra ny heviny manoloana ny krizy maro lafy miantraika amin'ny isa-tokantrano izao. Samy ravoravo tanana na ireo mponina any ambany vohitra na ny ety ambony vohitra. Sakafo tsisy ka tsy malafo mihina no hoanina. Hatramin'maray zao mba efa nisy tsena ihany be. Tsisy tsena mihitsy zao maina ny tsena. Dahoana zany andaminana ny ao an-trano amin'izay. Dia mba efa tsy misy dia tsy mihinana aloha. Inona moa ny atao eo azy atao eo. Tena mihasarotra mihitsy aloha le fiainana amin'izao e. Le fiainana zany le eo amin'ny ara-pahasalamana sy ny fiainan'olona mihitsy mahatonga le fiainana sarotra be. Na le eo amin'ny tokantrano zany tena
marobe zany ny fitondrana ny ankizy tsy ohatrany taloha tsony zany fitondrana ny ankizy am'izao fa tena enjana mihitsiny zay zao di mianaka ohatrany fa tena oka fotsiny le fiainana am'izao aloha misarotra mihitsy ny fiainana am'izao resaka asa zany zao manahirana le vola azo amin'ny taxi aloha manampanampy an'le ao atokantrano fa tsy de hoe izy zany tsy mahasiaka ny ao atokantrano satria le vidim-piainana zany tena mialafo vidim-piainana mihitsy ny tena mialafo de tsy araka le vahoaka majinika le izy vokany miroso amin'ny sakafo ambanivohitra ny ankamaroany malagasy manao izay tazomanay na sisa faritena le vahoaka mihitsy ny jerevana trany amin'ny foto mihitsy zany trany ambanivohatra rehetra any de le mba velona le eto andrenivohitra mba milamina ny eto andrenivohitra raha hoe miakatra ny avany ambanivohitra mba milamina ny eto andrenivohitra fa leto zany tena sepotra ny vahoaka eto tena sepotra satria le any ambanivohitra zany a tsy miakatra le vokatra any ambanivohitra de zay mahasarotra be le vidim-piainana eto andrenivohitra satria ny any ambanivohitra tsisy miakatra eto andrenivohitra ankoatry ny fihinanana tapakibo dia efa miaina tanteraka amin'ny fitadiavam-bola mba ividianana sakafo arapaka amin'ny alalan'ny fivarotam-pananana toy ny vilia vilany sy ny azo amidy rehetra ihany koa ny ankamaroany malagasy amin'izao fotoana raha ny fanadiadiana atrany vavao mifandraika amin'ny fitaterana sehatra sairay mbola malalaka ny familiana fitaovana vaventy eny amin'ireo orinasa mpitrandraka eto amintsika saingy vitsy ireo tanora liana amin'izany efa saika isotronona avokoa nefa ireo matianina amin'ny familiana ireo karazana fitaovam-bavety ireo ka tsy maraka ny tinady ny tolotra eto Madagasikara Ravrazafamahina sy Tahirinena farafahakely ny tokony vita fianarana hatrany amin'ny dingana famaranana manana fahazondalana mily takin'ny asa ihany koa ny vatana tomaty salama ho andreo mikasa mily ireo karazana fiarabe na fitaovam-bavety ampiasainy amin'ireo orinasa mpitrandraka misy ny fetra iraisam-pirenena takina mba ho fiarovana ilay olona ny manodidina azy sy ny fiara entiny fa le manodidina le sécurité zay zay tsy maintsy ianarana ao anatin'ny enim-bolana de telo volana ianao zany ao aminay mianatra an'ireo teoria rehetra raha mitondra sareo porte conteneur ianao de ny fantanina mipetraka aiza napetraka hoe ny conteneur iny donc tsy maintsy mianatra aménagement dépôt ianao zany hoe ny conteneur 20 pieds io anatina dépôt anankiray aiza no mipetraka ny 40 pieds aiza no mipetraka de fianarana manokana iny zany raha miditra port ianao tsy maintsy mahay aménagement portuaire ianao fa tsy hoe entinao le machine de zay ny anarana ao anatin'ny telo volana tapitra ny telo volana dia mianatra indray tsika manao stage pratique any anatina orinasa ahafana zany manombana an'ilay fahaizan'le tanora vita zay enim-bolana zay de omena le certificat miaraka amin'ny ministère de l'enseignement technique de anjara ray amin'izay rehefa avy eo no mitady an'ilay asa ho an'le tanora vitsy ny tanora no liana amin'ny asa mitondra fiara be manokana ito amintsika marobe anefa ireo orinasa mitady matianina amin'izany satria ireo efa tena matianina na miondrana ny velana na ihany koa efa andeha hisotro ronono isa-taona de mila eo amin'ny arrive conducteur d'engin Madagasikara de noho ny tsy fisian'ny centre de formation dia mamonjy chantier ny olona de mianatra mitondra eny de mahay mitondra engin aménagement be dia be Madagasikara afaka kelikely tsika zao manitatra ny port efa misy filana au minimum raha tamatavy fotsiny 342 conducteurs d'engin par an or nefa tsika tsy mamokatra fiofanana mihitsy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao génération conducteur d'engin amin'izao fotoana zao efa presque fa miditra la retraite ny conducteur expérimenté satria au minimum $25 par heure ny karaman'ireo any ivelany de zay efa nanana expérience au niveau national de mandeha any ivelany avokoa de manomboka tsisy zany ny conducteur d'engin eto Madagasikara ny noho tsy fisina réglementation nationale zany hoe lalàna tena ny fehan'ny conducteur d'engin teto Madagasikara de raisina fotsiny ireo conducteur ireo de misy tsisy contrat de travail misy tsy manana salaire de base tsisy fiche de paie de noho zay condition rehetrarehetra zay rehefa matianina le olona de mandeha misy ny etsika natokana ho an'ny seha-pitaterana ao amin'ny kianjabeny Mahamasina amin'izao natao indrindra ho an'ireo tanora mitady asa na ihany koa mpandraharaha mitady fanampiana amin'ny alalan'ny fitaterana na an-dranomasina na an-tanety na anambakabaka
Amaranantsika ny vaovao amin'ity hariva ity miaina ao anatin'ny hafanambe sy masoandro migaingaina any ao Espaina amin'izao fotoana izao. Maro ny ayay aterak'io hafanambe io raha ny fanazavany tompona andraikitra any an-toerana ary ahina itoy hatrany ny fiakarany maripana raha ny vinavinany mpamantatra no mety ho tetrony andro any an-toerana. Atapavoany avitra Sondrabe sy Mathieu Prince. Rehefa avy nanesin'ny firenena maro tao Eropa ny hafanana vokatra ny fivaovan'ny toetrandro dia anjaran'ny Espaina indray izao. Sambany teo amin'ny tantarany nisy hafanambe mihoapapana toy izao tany an-toerana. Manodidina ny 27.7 degré Celsius ny hafanana tany Cordoba, Servi ary Almet. Raha efa nisy hatramin'ny 40 degré Celsius zany tamin'ny fiandohan'ny itiranandro ity. Manahy manoloana io fiakaran'ny hafanana io ny manam-pahefana any an-toerana. Maro ny voka-draza terany toy ny eo amin'ny fahasalamana sy ny firehetana tanety amin'ny fotoana tsy ampoizina, ny haintany sy ny sisa maro. Ahina ny verenan'io fiakarana io amin'ny ity farany herinandro ity ny fanazavan'ny tompona andraikitra avy eo amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'ny andro any an-toerana. Izao tranga rehetra izao dia vokatra ny fandrimpahana ny ala sy ny doro tanety avokoa. Dia izay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao tsy nisaraka taminay fanahitra hatramin'ny farany sy atakany mazatra ny fandarana ahoana marina sy ny global news no arainao aorin'izao fotoanany fampahalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny ronan-tsary indray amin'seho mitondra lohateny hoe Scream 6 sotra tompoko ho amin'ny rampitso indray.